Fatran'Andriamanitra ity ny tompo no maneho amintsika ny fitiava ka mahatonga antsika mahita fifaliana, mahita fiadanana raha manatrika azy ary manatanteraka fifandohana masina izao. Ampitonao antsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra antsika sy Jesosy Kristy. Amen. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Ny salamo fahelina ny 100 no iarahantsika mamaky izao. Salamo fahelina ny 100. Alleluia! Mideran'ny Jehovah fanahy, mideran'ny Jehovah ampanena, eny ankalazan'Andriamanitra ampanena. Aza matokony lehibe, na ny zanak'olombelona fitsoavana, miala ny fofinainy, miverina mamontany azy, ary amin'izay indrindra no afoana ny fitosana. Santo izay manan'Andriamanitra tsakory no fanampy azy, sady manatena ny Jehovah'Andriamanitra, izay nanao sy nytany, ranomasina sy rehetra ao anaty, izay mitantana fahamarina mandrakizay, izay manome raha ny nakorina, izay manome andro aman'olona, Jehovah mamafy fatitra, Jehovah mampirina ny fitsapa, Jehovah mampitraka ny tanora, Jehovah fihinana, Jehovah miaro ny vahiny, ary manampy ny fanambosiny ny fitafirina, fa mamarika ny lalàna sy fanambosy. Manjaka manapizay Jehovah, hatramin'ny taranaka amin'ny manonavosina. Alleluia. Mandahatra azy
misaotranao dia misaotranao zany fa raha mbola velonay mahatratra ty andro ty zany ary mbola afaka miaina isanandro zany dia satria fahasoavana sy ny famoramonao ary ny fitiavana lehibe no miazona izao tontolo izao ary miazona ny fiainana tsirairay avy tonga eto amin'ity toerana ity izay sy ty taon'ny fanana mba hiara-paly izy ary mimendrina hiara-manana voninahitra anao noho ny amin'ireo olonao ny tantanina ary tonga soa teto amin'ny tanàna ity ary manjary misy ny fiangonana FP Matolozy Ankitry. Fitahirana lehibe zany fahasoavana tsy ahitakarana dia mangataka aminao zay ampitomboy aty anatinay fanany fakasitrana ary eo ka ny fiderana sy ny fisaoranay tsy tsara fa tena imonanay tokoa amin'ny mpanao salama ankalazanao zany raha mbola velo hideranao zany raha mbola miaina fa ny maty tsy afaka hisaotranao kokoa fa izao velona izao ihany no ankalaza zay ny voninahitra anao isaorana ianao noho ny fahavelomana isaorana ianao noho ny fitantanana ary isaorana ianao noho ny fampihombonanao anay amin'ny alalan'ny zanaka hatreto fotoana ity amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. Eno hoe mpanajana riavana teny mahambara sitrapon'Andriamanitra ho tsy mendray ny alany folatanity. Ny voany no ahafantaranareo azy manoto voaloboka amin'ny tsiro va ny olona na aviavy ny songosono dia toy izany miazo tsara rehetra dia mamovo tsara fa ny azo ratsy rehetra dia mamovo ratsy. Ny azo tsara tsy mety mamovo ratsy ary ny azo ratsy tsy mety mamovo tsara ka dia ny voany no ahafantaranareo azy tsy zay rehetra manao amin'ny tontolo no hiditra ahafantanan'anitra fa zay manao sitraky miraika zay anyanatra. Manolona zay sitrapon'Andriamanitra zany dia ataontsika mihira zay fa voatono hiaikeretantsika zany lanitra. Efa navelona hitondra ny anarany zanakao zay Kristy ary efa natsangana ho mpitoro sy mpanambady ny fahatsarana. Zanakao zay kanefa eo amin'ny fiteninay eo amin'ny ataon'ny tananay eo amin'izay alehany tolotray eo amin'izay saintsaininay
zany fahatsarana ny herin'ny anarany Kristy izay entina izany. Indraindray aza toa manahaka izao tontolo izao sy ny fomba izay ka dia tahaka ny fahatsarana. Androany ianao dia mampahatsiaro anay fa tsy ny teninay ihany no mety ho ratsy, tsy ny fisainanay ihany no mety ho vidy, tsy ny ataon'ny tananay ihany no maloto, fa ny aty anatinay izay miteraka izany mihitsy dia ny fonay izany. Akany amin'izany ianao no manana ny teny ko ankehitriny atobotrainao ny fonay diovy fa faoran'ilay fony ny fakofakotana rehetra aza velay toetrako izay nafahako fahavalo ary avao izay miananay tokony fananay mba hahatonga anay ny tena tokony matoky ka tsy nivavanay ihany ny tena tompoko fa ny fonay irony any amin'ny fanomezam-boninahitra tompo miaiky eo anatrenao izay fa tsisy azo anamarinananay kely azy satria ho ny teninao hoe zay diso amin'ny anankiray amin'ny lalàna dia diso amin'ny rehetra koa mangataka aminao izay kely avaozy avaozy ny fisainanay, avaozy ny toetranay, avaozy ny fanainay anaty, avaozy ny fitiavanay ianao sy ny fitiavanay ananay, avaozy ny tenanay manontolo. Miaraka ny fiangonana rirany le famonana nataraonao zay mandrany dio zay afamatana sasao zay maafakely ary avaozy ny fanainay ny fitiavana Jesosy fitiavanamamozerena fatana satria nimanitra ianao karanetinena teo anatrehako zao fa mety aza matahotra ianao efa nanavitra anao ao efa niantsy nanarinao ao zaho dia zaho mamono ny fahatsoanao ary tsy fitsarovako ny famitana no zany teny ny tompo zany dia voavelany ny kanino ny anaoko maso misaotra azy. Amen.
Zao dia tonga misy fotoana izay amakina ny teny filokamasina antsika sy torena ny tenin'Andriamanitra. Milo izany dia ataontsika nira izay tombotombo ary miangatana ary tomponanjavaka amin'ny vavaka sy ny famakina ny teny Baiboly. Et maintenant, Israël, qu'est-ce que le Seigneur, votre Dieu, attend de vous? Il désire que vous le respectiez en obéissant à sa volonté, en l'aimant et en le servant de tout votre cœur et de tout votre cœur. Il désire que vous mettiez en pratique ses commandements et ses lois que je vous communique aujourd'hui pour votre bien. Au Seigneur, votre Dieu, appartiennent le ciel immense, la terre et tout ce qu'elle habite. Autrefois, pourtant, le Seigneur ne s'est attaché qu'à vos ancêtres. C'est eux qui l'a aimé, et maintenant c'est vous, leurs descendants, qui l'a choisi parmi toutes les nations, comme on peut le constater. Soyez donc entièrement consacrés au Seigneur votre Dieu, ne vous révoltez plus contre lui. En effet, il est Dieu, le Seigneur, le Dieu grand, puissant et redoutable, qui n'a davantage personne et ne se laisse pas corrompre par le cadeau. Il prend la défense des orphelins et des veuves, et il manifeste son amour pour les étrangers installés chez lui, en leur donnant de la nourriture et des vêtements. Donc aussi, aimez les étrangers qui sont parmi vous. Rappelez-vous que vous étiez des étrangers en Égypte. Respectez le Seigneur votre Dieu, adorez-le, attachez-vous à lui seul, et ne prêtez serment en son nom. C'est à lui que vous devez adresser vos acclamations. Il est
izay ahasoa sy ampandroso azy. Fa Kristy azy tsy mitady izay ahafaly ny tenany, fa araka ny voasoratra hoe ny latsa nataon'izay nandatsanao dia niantra tamiko. Fa izay rehetra voasoratra fahiny dia nosoratanao ny fianarantsika, ananantsika ny fanantenana amin'ny faharetana sy ny fiangonana avy amin'ny soratra masina. Fa Andriamanitra ny faharetana sy ny fiangonana ny ampirahevitra anareo araka ny Kristy Jesosy. Mba ho saina iray sy vava iray miarahanareo mankalazan'Andriamanitra, ray Jesosy Kristy tombontsika. Koa fandraisanareo tahaka nandraisan'i Kristy anareo ho voninahit'Andriamanitra. Falazaiko fa Kristy efa tondra ny voafora noho ny fahamarinan'Andriamanitra ary toy ny teny fikasana tamin'ny razana mba hankalazana ny Jekolisy an'Andriamanitra koa noho ny famindrako araka ny soratra hoe izany no iverakanao any amin'ny Jekolisy, sankalaza tsy hankalazako ny anaranao. Ary kosa izy miravoravory Jekolisy mba amin'ny olona. Ary koa midiarahako Jehovah Jekolisy rehetra ary aoka nkalazazy ny firenena rehetra. Ary koa izy Isaia hisy lofin'ny Jese dia ilay hitsangana hanapaka ny Jekolisy, izy ny Jekolisy. Amen. Deus, vai te amar, eu, a usar a criança
koa mifandraisa ianareo tahaka nandraisan'ny Kristy ianareo koa ho voninahitra mipetraky. Ny Andriamanitsika dia Andriamanitra mitantara. Misy mitantara sy fiaina olombelona ary izany ny zavatra rehetra izay misaraka miseho amin'ny vanim-potoana rehetra dia tian'Andriamanitra mba hitaizana sy hampianarantsika ampitombonatsika amin'ny toepanahy ara-Andriamanitra. Misy firenena anankiray izay nifidian'Andriamanitra ary misoritany milava misorany voalohany mba halan'Andriamanitra fa indrindra azo olo manambara hoe izy ane io Andriamanitra, manahoana ane io Andriamanitra, tahak'inona ane io Andriamanitra. Ny firenena Israely izany firenena fidian'Andriamanitra izany firenena kely raha mba firenena lehibe manko nikendren'Andriamanitra dia tsy ho Israely na hoe Abrahama malay ny raha fa ny firenena lehibe tahaka ny Babiloniana, ny Someriana tamin'izany amin'izany, na koa tahaka ny firenena tany Egypta izay azo lazaina fa nampitatra ny fahefany sy ny hery teo Andriamanitra fa firenena kely ary tsy atao hoe firenena matehiterana fa firenena mafiatra. Fa izany firenena izany no ambaran'ny Deutéronomie 7 hoe izy ny reketany fitiavan'Andriamanitra tia. Mba nino? Mba aneo ny fitiavana. Tiany mba hitovy ny fitiavana. Zavatra mahazaka antsika izany hoe mandray fitiavana. Tiany ahy sambatra ery. Fa tsy dia ary mahazaka ny olona hoe tianao, tena tianao ka ndeha mba ho tia amin'izany, ndeha mba hitovy izany fitiavana izany. Izany mihitsy ny antony miantsoana ny tompony Israely. Tsy famofotsina ihany fotsiny nandray ny fitiavan'Andriamanitra fa hitory sy hanambara izany fitiavana. Ahoana zay? Satria firenena anankiray izay tsinitsiny kely tsisy nanao keskia fitenitsika tsisy nanao manahoana izany firenena kely ny andefany fitiavan'Andriamanitra dia tiany aneo ona indrindra ho azy ianao ho an'ny olona rehetra izay mahatsiaro tsisy manao keskia, tao tsy misy vidy, tsy misy manao lamba, misy lanja, fa misy farafaratsy anankiray izay tia ary manome lanja sy vidy azy ary izany natao amin'Israely ataoko raha soahy ianao ho an'ny firenena rehetra. Antsika moa zany raha trésor. Asa raha azonao an-tsaina izany firenena kely tsy misy tsy jeren'ny olona koa izany nefa mbarany tombo hoe ianao dia fanaka sady hoa mon trésor. Asa raha antsika an-tsaina izany ka oloko azy
fitiavatena ny naraizay omen'Andriamanitra azy fa tsy mankeritreritra ny vavoloen'io izany ty hafa te hisoa amin'ny sokatra ny fony amin'ny hafa indrindra reo izay verina fa kely bitika kely tsy mba mamino ny fitentsika malagasy indrindra ireny kely lenao ny malagasy nataoko zao firenenan'be zao mba azoanao mitsinjokely rehefa tsy nahatsiaro zany Israely nendrika n'Andriamanitra tamin'ny lalana anankiray nakany teo anivony firenena lehibe nanakely ary tao anatin'izany dia nataony andefy nataony tonotsinotsino nataony fakofako n'olo satria tsy miverina tahaka nyzany zany zany Israely nalay ary nenty natsanjy firenena lehibe andova tamtonga vonozote zany firenena izany rehefa tafaorona kosa hidy tao ny tany Kanana dia nampatsiarovy tompo azy tandreno angefa rehefa lehibenao tandreno angefa sao dia lasa rehefa matanjaka dia adinina fa kely anao ka dia nampianaran'Andriamanitra izy ity kely ity madinika ity ireo zay azo lazaina hoe tonitsitsy raha naraka tsara makely mitony fahafolana dia ambara tony tsara tamin'ny zanaka Israely fa Jehovah-Andriamanitra reo dia Andriamanitra avy sy tompotompo Andriamanitra lehibe sy mahery aroatara ka manome rano tampotsy mitondra tena sady tia vahiny lekely madinika ny kamboty ny mpitondra tena ny vahiny tsy manakavana dika monjonjon'izy ireo hoy ny tompo taminy jiaby karakarao kambotsy mitondra tena arikava vahiny fefa mba kambotsy mitondra tena nareo ary efa vahiny nareo fa matahoran'Andriamanitra magaga ny finoana zay tian'Andriamanitra ho volena sy ampitomboina ao amin'ny zanaka Israely finoana n'Andriamanitra lehibe mahery matana kanefa kosa Andriamanitra mitsinjina kely bitika ny tsy manana ny vahiny tsy manakava monjonjonjo dia hoy zany amin'ny faharoafolo vakitsika teo ankehitriny Israely inona moa ilay Jehovah-Andriamanitra manao tsy ny atahoranao an'Andriamanitra fa tsy ny andehananao araka ny lalana reka fa tsy ny tiazy fa tsy ny anompo azy amin'ny finoarika sy ny fananao reka tsy zany fa dia vantantsika ahoana moa nanatanteran'izany dia hoy izy tiavana nisy tiavana ny vahiny entiky ny fifatan'Andriamanitra entiky ny fanofonan'Andriamanitra entiky ny finoana sy ny fanarahana pédagogia ny vahiny ary zany tompoko raha vaobasanao tao amin'ny epistily soratitra tatsika tao amin'ny Romanina reo fa ianareo sy tambola vahiny tamin'ny fanjakan'Andriamanitra ao amin'ny Efisianina faharoa amelabelan'ny Paoly zany tsaroa fa fahiny reo zay jetrisa nofo tsaroa fa tamin'izany andro zany tsy nanana ny Kristy oloko azy tamin'ny fanjakan'Andriamanitra tsinotsino par rapport ao fanjakan'Andriamanitra nefa kehitriny ao amin'ny Kristy Jesosy ianareo izay lavitra efa
fa izy ny fihavanantsika, izy ny nampanatinatsika amin'Andriamanitra, izy ny natinatsika ho lafo vidy satria nividiny tamin'ny raha famakasary trésor. Ka dia hoy izy hoe ka dia tsy mba vahitsy ivahiny tsy tenareo fa tokotany ray fanjakana n'olona maso. Tsy tsinotsinona ntsony nareo, tsy ilay tsy fantatry ny hafa ntsony ianareo, fa sary loatra manana ny lanja sary biby eo anatrehan'Andriamanitra satria nividiny lafo tamin'ny rano izany. Izaho sy ianao vahiny, efa vahiny tamin'ny fomban'Andriamanitra, tsy mitsiny ilay tsy fanao ianao tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, kanefa tao anatin'izany ny tifany fitiava ka nataony fanakasary bidoazy, nataony isan'ny voninahitra. Ary ankehitriny rehefa mantsako izany ianao, raha tsapanao no nandraisan'ny Kristy ianao, fony ianao fonimbola vahiny dia ao mifandraisa ianareo. Aoka tahaka izany koa ny entinao mandray. Ny vahiny dia tsy manana ilay kely tsy manana ilay tao tsinotsinona na dia miarahaba satria mbola misasany azy akory, fa raha ny sasany kosa no mandalo ao safotra mifandraisana tahaka nandraisana. Ary ahoana ny fomba nentin'ny Kristy namray antsika? Fony izy tany amin'ny voninahitra ary sy tompamoka velona, ny foanany ny tena ny foanany ny tena ka nanaiky niety diasa tsarotsika fa nandoalika ary nandoanampianany nanasa rotono izany eo Kristy. Nandraisan'ny Kristy azy, nandraisan'ny Kristy atsika dafary ka nanaovany itsika ho saroky. Raha tsy sarobidy taminy itsika tsy mahatsamoatsika ny raha, raha sarobidy taminy itsika tsy miloza ny voninahitra taminy, raha sarobidy taminy itsika tsy niareta ny fahatenamana, zay ny afara teo amin'ny fiorona teo atsika raha tao sarobidy vaika satria koa minota fahavana. Zany nandraisan'ny Kristy anao. Ary nandraikantsika antsika rehetra mba hay hifandray, ka tsy hifandray fotsiny ny samy lehibe dia mifanaja, ny samy kely, samy fampianatra, na ny samy hoanenanena, samy fampitsiry. Ianareo izay matanjaka aoka hitondra ny fahalemena malemy, tsy hitady ny afan'ny tenantsika ihany fa hitady izay aminamany fa Kristy koa azy tsy mitady izay afan'ny tena. Manahoana eo fifalian'ny olona izay vaovao ny tany anankiray tsy manan-kapa, tsy manan-mizaliza, kanefa tonga ao amin'ny tanana anankiray, antela zay tonga ao amin'ny fiangonana ka mahatsiaro tia fianakaviana vaovao. Ay tsy ireny aty manakavana, manana manaona izy. Ary manahoana kosa ny fahorin'ilay tonga tsy manana mizaliza, kanefa rehefa tonga eo ikapikaina fotsiny ihany izy, ary mety arabaina lava manaona raha misy azy zany fa irairay andalovana fotsiny. Andeha ho azo lazaina hoe irairay sady tsy zany tena mizany fa namantsika ihany, irairay amintsika mijona. Dia ho indrindra ny tompo izay tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba fahaviarana kosa mipetraha eo amin'ny toerana
aoko mipetraka amin'ny toerana zaho sy ianao za raha matonga teto dia fa nalaza hoe pastera hiafa ny fandraisana folo tsy nenazany fa manao ny koa raha votonga eo ny tombo hoe mipetrano ny toerana ary mipetraka eo ianao inona ny tianao atao inona aminao tonga vaovao fiangonana inona ny mba tianao atao aminao dia ahoana ny tombo aza mianto ny sasany ianao zany fahafabiana tsy hoe satria natao taminao zany fa satria zany natao Kristy taminao fa raha zay tianareo ihany no tianareo inona ny sotokony azo nareo ny fanotakomba manao zany raha zay manisy soanareo ihany misy nareo inona ny soa azo nareo ny fanotakomba manao taminao raha mampisambotra zay antena nareo fanokaramonitra nareo inona no sotokony azo nareo fa natao manomboka raha mampisambotra ny manotra andraisan'ny fivatizany ihany tiava anisan'ny fanehoana sy fitoriana ny filazantsara ray tsy ny asarobikiny zany ny fahaizantsika mandray olanatsika tsy hoe iny fantatro izy fa avy any aminay tsy hoe iny fantatro fa avitariana tsy hoe iny ohatr' zao na iny mafinary na izy tafa zao eny fa zay verytsika farahikolompiana na zay verytsika ko tsy azo tonona fa miatra loatra reny zay verytsika fa lava ny aisita mahaolona fotsikofotsy reny ny tiany tompatontsika mahazotoka apoly aza nandelavana mahazoto mampiatra ny vahiny tsy hoe raisina fotsiny izy mandoana fa ampiatra mitsy fa ny sasany izy nampiatra amin'izay fa tsy fa Jesosy Kristy dia mipetraka teo amin'ny toerana vahiny ary zay nandray azy dia nandray ny vahiny ary arak'izany na iza na izy ianao mandray vahiny ka mandray azy amin'ny fo dia tsaro fa Jesosy Kristy mihitsy ny raisinao ary lehibe ny vahiny lehibe ny vahiny andro karazantsika mifanaisana ny vaovao zao inona no afaka lehibe amintsika ireo rehetr'ireo tonga aseho amintsika izy firy tamin'ireo nefa narabaina firy tamin'ireo nefa niraisina ary manehoana teny mamy tahaka ny teny mamy nambaran'i Jesosy taminao fo izy nandraina firy tamin'ireo no mijerana firy tamin'ireo nasainao na nakekezinao ka natsiaro mitokotoko hoe faly fa nahita raha sy amitany tao amin'ny fidianao zany miafanatsika ary hoatsika vahiny mety tsy tanteraka arak'izany nanaisana fa ny tombo kosa mandray anao amin'ny fomoan'ny tolona ary vonona ndray anao satria zany narokamana ary satria nandray an'izany nandray izany tamin'ny tombo ianao satria niraisiny tombo tahaka zany ianao dia aza le tsy fahaizana mandray nentinao mandray kosa zay ho avy fa tahaka zay tianao tokony natao taminao ka natonga anao misy ataoko amiany mba hianarana fa mila mianatra mila mianatra izany mila matiniteny izany mila manavao ny fitondrantena sy ny fitondrana ary anafinaritra anao nandraisana be dia tsaroa fa mihoatra ko izany nandraisana Kristy ianao ary noho izany ataoko mihoatra nandraisana anao azy ianao nindray nandray ny vaovao ka tsy vaovao mitsony ianao zao fa tompotany pray nandraikitra amin'ny olona masina politika fiangonana ity tena nandraikitra ary vavolombelo ity ary tsara fa tsy foana ny kely
tonga ka tahaka ny mandraisanao a Kristy dia mandraisana raisina ary trio zany filazana tsara zay rehetra Kristy nandray iombona aminareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy sy ny fitiavan'Andriamanitra ray amin'ny firaisana hanananareo ny fanahiny Kristy ary azahoanareo ny fandray tahaka ny raisana ka tsisy vahiny tsony ary tsisy atsiaro ty vahiny ny zanak'Andriamanitra rehetra tonga eto amin'ny fiangonana fa ianareo rehetra isika rehetra samy tanany Kristy andray azy samy folo Kristy misofoka ho azy ary samy vatany Kristy tonga hiomina matokony miantso anareo ary manantanareo vaovao zany izy anampy anareo ary anampy zany vinavina amen. Thank you.
Ndeha miara-maro sikisika. Amin'ny fanekenonisy mila antsika manonona ny fitsangana. Isika minan'Andriamanitra iray, Kristo, mpanao lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra nanintana antsika. Ary mino Jesosy Tompo iray, Zanalahy tokan'Andriamanitra, nateraky ny ray talohan'ny rehetra izao, ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraky fa tsy natao, ray amin'ny zavatra rehetra. Izy vinahary Jesosy. Nina antsika tobely, sady famonjenantsika, dinidina avy tany an-danitra izy, ary nataony fanahy masina mofo, avy tamin'ny marikiziny dia tonga olo izy. Mbo nataony asitsalina ho fanafotanatsika, tamin'ny akamana tokolato izy, nijaly izy ka nalefa, nitsangana tamin'ny andro fahatelo, araka izay misotatra izy, miafaka ao an-danitra izy, ary nipetraka ao an-tanana akamana iray. Avy any ny dimy iray ao voninahitra, tsara ny vela sy maty, ary manakizay fanjakana. Isika mino fanahy masina, tonga fampany aina, izay avy amin'ny ray sy ny zanaka, hitsaona sy fankalazana araka amin'ny ray sy ny zanaka. Izy miatevika amin'ny vatana. Isika mino fiangonana iray, miorina amin'ny fanavarana apôstôly, ary manerana Jesosy Kristy. Isika manaiky ny batisa iray no nanaketika, sady manantena ny fitsangana amin'ny maty, ary ny fiainana izay. Amen. Petraka isika. Plus on est, on pourrait un jour t'appeler les autres.
Dia fifalianao anay ny miarabanareo ary mandray anareo eto ity fiangonana ity. Misaotra indrindra tsy hafahafa miombona aminay amin'izao fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra izao miara-leny tenin'Andriamanitra teto isika ary miara-mananatra vavaka aminy koa. Ny tavan'ny rahalahy dia nampahely anay nanananareo miombana taminay teto. Dia mitsodraronareo izay tompony atanteraka soa ny antony natongavanareo teto ary mbola tantanareo sy anampinanareo amin'izay ataonareo eto. Tsaroa fa naovinanareo mandalo eto toetra misy toerinao nareo eto amin'ny Andriamanitra. Dia misaotra vaso misy olo tonga fa misy ihany koa reo izay mandeha na dia atao aza hoe misy alahelo kely ety anaty dia misy fifaliana kosa satria ny fitondrana sy ny fitatana nitsitsika ny fe azy ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa aso ka dia andahoantsika amin'ny herinandro tia hery lalamamy izay angatahana itsangana ity mety tsy fantatsika angamba ny anarany fa dia angatahana mahaso izy. Fitiavana atao amin'ny tobivo no any volana renjavatra anatin'izany ary mampianaka sekolelary sekolel'Andriamanitra tetontsika. Vita ny fotoana izay nandalovana Frantsa ary dia tototoany Madagasikara iray satria any mitohy ny fiainana ny asa ka dia natozy ao misy alahelo kely any azy ty anaty dia zay kosa mifaly nananatety niaraka nanompo tamin'ny zao fiangonan'izao tao hoe sambana ary dia tesakanao zany zay tesakan'Andriamanitra koa amin'ny alalan'izany ary ankehitriny misy fikasana hafa izay tanterahana taminazy dia mitsodraminao zay aleo alasa Vin'Andriamanitra ilay ary indrindra ny projet izay tanteranao any dia ho tanteraka soamantsara ary indrindra mbola ahitana ny fitahian'Andriamanitra sy ny fitantanany maso. Dia mitsodramanao zay tongava soa ary mampamany amin'ny zanaky tolozy rehetra izay efa fody any an-tanilazanany. Dia andray-tanananao amin'ny alalan'ny fiangonana izay fa izao dia mivavatsika. Tompony sokanao izay nody mpamponao ity izay taominao tonga teto amin'ity tanàna ity na vita soamantsara izay antony natongavany eto ary tototoody any an-tanirazy hanohy ny fiainana ary indrindra hanohy ny asa fanompoana eo amin'ny firenena sy eo amin'ny fiainana. Misotranao zay izay ankehitriny dia manavaka aminao izay mitahinao azy, mitantananao azy ary amanteranao aminy izay tsara rehetra voninahitra ny anarana. Dia mananteny izay mbola eo anaminy amin'ny fotoana sy amin'ny toerana izay tendrinao miangatahana aminao ny firahalahiana atao amin'ny Kristy izay mivorenao teto ny mbola hitohy manankarena ary aoka ny firaisana mpanahy dia hitoetra mba ho voninahitra ny anarana. Misaotra tompoko. Amen. Manaraka izany dia fanaontsika miarahaba amin'ny olona izay nataontsika eritao naterana amin'ny nadarasiny dia raha-matoana ny mambany fianana mipetaka anao zay itsara. Dia faly koa zay miarabanao
tratany tsy geritaona naterahana reto ny zanonao ny zanakao ary keo ireo zokiody namanao miombona fifaliana aminao ary miombosaorana mandriamanitra koa ny salamo faraky amin'ny telopolo no entinay miombona aminao ary indrindra entinay mampaherina anao Jehova ianao ny alofako tsy menako ny manak'izay farabato tsy batery firovanao azy ary no mianaranao ny fonanao sy tarehanao azy izay matoky anao Jehova hoy zaho Andriamanitra ianao eo an-tananao miandro ilay tompony ny fikasana ary tompony fahatanterahana hitahiry anao ary indrindra meloko aminao sy mitaranakao ny fiadana zay tseny zao tontolo zao mena omeny tokom-balahy ho an'ny zanaky dia mirary solindrindra ary satria moa fanaontsika izany dia miombona koa izany hitondranao tompo vavatsika tompo ianao ny firofanay ianao manjaranay rofanay manak'izay ianao tompo fiarovana mafy anay ka dia tsy atahako izay na dia mamaky ny fiainana eto amin'izao tontolo izao fiaino fahoriana azy satria efa mitanana amin'ny fiainana efa mitanana amin'ny misaotra amin'ity zoky ray aman-dreny ary dia mametraka azy eo amin'ny zany teninao zany izay mivavaka ho azy magadaka ho azy misandroka mahery atsotrana misanao iaro azy amin'ny ratsomotra mety ary atanteraka amin'ny ny tsara matoky zany zay satria fantatray fa tsara sady fanao tsara dia misaotra noho ny amin'ny adamana misaotra noho ny ankolany sy ny tarana amen dia mirary solina tompo dia mifahinan'Andriamanitra azo mipetraka zao koa sika dia manokana fotoana izany aravana ireo avao rehetra tonga nanomboka tamin'ny volana novambra tamin'ny herintaona ka manam-pahatonga an'ity andro ity ataontsika hina tsara raha moralana inona ny tinambara anatin'izany ny fahatongavany vahiny eno amin'ny fiangonana koa dia fitahina ary dia mangataka raha reo zahay zay loharano na tonga izao fotoana izao mba hitsanga
dia magataka anareo zay mba nosateko azafady tsy matisy. Raha tafakamba eo isika rehefa ty misy anankiray dia raha tonga antsika ho tena iray dia le tokony finoana tokony finoana ary zany indrindra no mbaran'olo ao misy anankifa izy ny fiavantsika ka na irentsika nalava le tsara eto amin'ity fotoana ity no anamarentsika izany satria ho ihany mitona ny texte amin'ny fasiviny ka dia tsy mba vahiny na mpivahiny tsony anareo fatokotany pray fantatana amin'olona maso sady aborana n'andriamanitra inona ny hoe tsy vahiny tsony anareo fa tena tokotany hoe atamitokoteny teo hoe tsy androany anareo no raisiny fa inareo ndray ny andray ny vahiny manoko zao miaraka ka dia faty tena andray anareo ary tena faly amin'ny tompo zay manana anareo rahalahy sy vavy ary lehibe faly maneho aminareo ny fitiavana anareo satria tiany Jesosy loatra zay ary tiany mba hitovy ny fitiavana zany aminareo faly fa manana namana indray iara-manofo eto iara-mivonahitra iara-itombo amin'ny fahalalana faly ary ny fifalianay sy ny fandraisana anareo dia tianay aseho amin'ny alalan'ny fiarahanay teny. Mbola izy ny fotoana zay alana atsy andamosinatsy sarotra amin'ny mandamin-javatra misy fandamina nefa natao komity fa zay atao teto ataonay raha misotena ny fiangonana dia angarentanana anareo ary indrindra iraha soa anareo mba hatonga ny fiainanareo tokozeto ho fiainana tsy ho adilonareo satria tsara satria mitonga zavatsoa anareo mba tsy ho adilonareo ny fiainanareo ny fandalovanareo na ny fonenanareo teto amin'ity tanàna ivavaka isika tompo zany mety ahitamonay entinay ho anireto namanay reto namanay reto Jesosy satria sahaizana namanay reto satria nataonao teto anoloanay mba hoentinay mitovy ny fitiavana entinay maneho ny fandraisana amanay ka nahatonga ny mpalay aina amin'izany tompo mivavaka dia atokanay ho an'izy ireo aoka ny fitahina maso ny fanambinana ny fiarovana ary ny fahatanterana ho amin'izy ireo tompo ninonina ilay ninonina iny fo ninonina tompo tokony ho azy omena malalaka izany ary ampitonga ao anatiny manakariva ny fahatokinao andraisan'ny fahasoavana ny fahasoavana fitahinana manandro eo amin'ny fiaina eto amin'ity vohitra ary zay ko dia tsy ho tianatonay tompony finoana sy ny fitiavana azo amin'ny amin'ny fitiavana izy ka tonga azo fivavolombelona izany eo amin'ny fiarahana zay namizana azy matoko zany zay ninazo Jesosy sao
Lalna fianakina amin'ny tompo fa miankina amintsika manomboka izao ny atsiarovana na tsy atsiarovana intsony efa imisy. Miankina amintsika ka ny fanamasin'Andriamanitra ny eo anatintsika azo antsika manao izany asa sarobidy sady tsara izany. Tonga fotoana fanapisika izao miavana manao ny rehefa mitombo isika voatazana ny rafitra io fatazana tsaroa fa izay manome fifaliana makasitrahana. Yeah.
Zao dia manafana ny fomampanantsika isika hiatrika ny masina ataontsika ny hira voalohany ny teny hira voalohany ny teny
Isika malalaka, aoksika tsiaro Jesosy Kristy anasotsika. Nitsangana no fanamarinantsika. Dia fampiavana dia namotandriamanitsika. Ao isika iarasotsika. Misaranao zay dia mantarainay ny lamy fitana. Fa ny faminamponao nay protamanta dia menao zany korainay. Mba tsy very zay dia azo fana fiainana. Mangetrika ray aidiny fanamasina mba memofinay. Karazany tomponay fomba very amin'izao izy manatona anay amin'ny alalan'ny fanasana Jesosy Kristy. Zay ny toekanao io manatapaka masina. Mangataka mafika ohatry sa. Na fankapitaka ny tiavananay zay. Arako zay aramasina ny masina. Ny fironoana ny Jesosy Kristy. Amen. Ny mofo zay nakitsika dia firaisana ny tena Jesosy Kristy tokotsika. Fa isika rehetra izao na dia maro azy dia tena iray ihany satria samy naray tamin'izany mofo firaisana tokoa. Nefa mpampiosaona Jesosy antsika dia firaisana ny rano Jesosy tokotsika dia ny rano fanekeny vaovao izay anatsika ho faminanky. Hoy ny tompoko avia efa voavoana fampiosana izany. Mipetraka ny tsy fanafasany tompoko. Manao ny hira izay fampitondro kosa isika ary dezaraina ny mofo sy ny boko dia izay naray dia angatana mipetraka mba azahoan'ny dekonina mahita izay mbola tsy mahazo. Rehefa
Jesús Cristo, Rais Amo, quem tem o seu meio, já não estou bem, fácil. O que Jesús tudo, se não era ele, aqui no rato, ele me fala que ele não vai ser assim como ele fala aqui. Já não estou fácil, não vi isso. Jesús Cristo tudo se que se voltar a ajuda ali na canção que ela está falando. Me fala pena eu ter no central. Já não está fazendo nada, não está mais falando isso. E se nem para ele se arma eu uso a formar no centro. Vamos lá no centro. Privado. Só não vai ser tipo um tifto aqui, se não vai se dar vai a lei tá. Hari nasional Israel. Maciau nasional Israel. Armasi. Ate makatakan na sa ito, filuna na natin na kayo pagfahan. No. Infante na natin siya katuman ko ang mga zani am sabat ito. Am fitong ito. Itilay yun ko ba mga manay. Isa ba tanurin sa mga nakapit? Sinamuyan. Pero marami, nanunutali, nanunutali. Pero sa iyo, tuko, ito kakekya ba? At ito maasang sa pagpinunan, sa masasalan, ay sama-sama. Ito na nagpuro na aswa-aswa, ito magsuti. At ito may makasika ka, ito magsasalan. Ito na mapagkamunan sa ating pwede manmanero. Ito na menurut sebenarnya maksud. Itu na menurut Kristian yang manir kita. Tayo na sa sentro na. Basong chupa mo. Ayat kita susah sa mata. Eu sou. Tayo di França makasama na iti. Tayo kumadagascar tanto sa ito. Siya ba na? Siya na. Okay. Wantang sebenarnya alam kita satu. Dengan akan sempurna dalam diri kita. Yang tuhan manusia ini nasi mungkin saya. Niat saya berpikir demokrat yang kumpulan, niat Tuhan Allah. Cukup sampai akan Yesus Kristus. Wantang. Yang dalam suatu Yesus Kristus mencari sampai bisa. Saya cukup tunaikan itu faktor. Untuk memisah pada wanita. Saudara, menantang kebukas, menantang ratus. Sampai saya sikit dan sikit, ia Vita, menantang ratus.
antsika hitsanganana hira zay tontolo irony afaka sy misotranana. Grazie a tutti,